Anio Alarobia 7 volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka nalaina tao amin'ny toko 4:5 ka hatramin'ny 2:10. Hitan'izy ireo nandeha teny ambony rano izy. Tamin'izany andro izany, rehefa nampitombo ny mofo i Jesoa, dia notereny ondrana an-tsambo kely niaraka tamin'izay ny mpianany mba hialoha azy eny am-pita ho an'ny Betsaida, ambara-pandravany vahoaka. Ary rehefa avy nanao velomany olona izy dia nakany an-tendrombohitra mba hivavaka. Noho ny hariva ny andro, ny sambo kely dia efa mby teny ampovoan'ny ranomasina, ary Jesoa irery no teny an-tanety. Ary hitan'izy ireo sahirana mivoha mafy ery fa notohain'ny rivotra. Ka tokony ho tamin'ny fiambenana faefatra tamin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina izy nakeo aminy, ka saika andalo azy. Kanjo no nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo dia nataony matoto ihany, ka niantsoantso mafy izy, ka nahita azy avokoa izy rehetra, ka raiki-tahotra ery. Niaraka tamin'izay dia niteny taminy izy nanao hoe matoki fa izao ihany, ka aza matahotra. Ary niakatra teo aminy eo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra ka talanjona fatratra izy ireo, fa tsy azony an-tsaina ity fahagagana tamin'ny mofo teo noho ny hadonton'ny fony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia irany ho anao ry Kristy.